Falmarabanao tafaverandray eto amin'ny tuto son gasy iaza pray manao anarako. Atao anatin'ity vidéo ity tsika dia resaka zavatra anankidimy tokony hojerevanao mialohan'ny anaovanao prise satria izany mihitsy ny fantaniana isan'ny mipetraka matetika tato anatin'ny page. Zavatra tsara ho fantatra mialohan'ny anaovanao prise mihitsy dia tokony manao balance ianao vérifier tsara hoe mandeha tsara daholo ve ny fitaovana rehetra. Ireny bruit ireny mantsy na parasita mety azo avy amina zavatra kely tsy eritreretintsika akory, mety alimentation io, mety câble tsy blindé io, na mety fitaovana ampiasaina tsy de tsara kalitao loatra, dia izany no vérifientsika androany inona ary zavatra tokony ho jerena atoroko anao par étape le izy. Rehefa milamina tsara ny branchement anao alohan'ny anombohanao anao prise mihitsy dia maheno bruit anao inona zavatra tokony ho vérifienao voalohany. Le câble XLR anao zany vérifieo aloha soloy anankiray hafa. Raha ohatra ka manao prise na instrument ianao dia soloy anankiray hafa koa le câble. Mino anefa fa câble tsaratsara kokoa le teo no solonao raha mbola misy le bruit dia inona ihany koa nefa ny zavatra tokony ho jerena. Faharoa manarak'izay, soloy ny prise USB misy an'ilay carte son anao. Avy amin'iny câble USB na firewire iny no alimenté ilay carte son anao. Ka noho izany indraindray izy ireny indrindra fa raha PC de bureau no ampiasainao dia soloy le prise. Raha ohatra ka mipetaka aty aloha le izy dia soloy any aoriana, raha ohatra ka efa aoriana izy dia soloy anankiray hafa. Fa izay ihany koa dia antony mety hampisy bruit. Fahatelo ao anatin'izay câble izay ihany ovao le câble, soloy le câble. Le câble ampiasainao io mety zavatra tsotsotra kely, mety bas de gamme dia mety mandray interférence na zavatra misy eo manodidina eo, ohatra hoe mety misy mampiasa mixeur eo akaikikaiky eo na mety misy panneau soudure any ambadika any izay miray courant aminareo dia izay dia efa antony hampisy buzz amin'le son anao. Fa efatra sahady tsoay le alimentation secteur raha ohatra ka mampiasa ordinateur portable ianao. Avelao izy aloha andeha batterie fotsiny amin'izao dia ho hitanao hoe mety avy amina courant ihany koa le izy satria fantatsika tsara ny courant indraindray ambany ny tension sy ny sisa. Izay dia efa mety hampisy ihany koa an'ilay bruit any anatin'ny prisenao. Raha atao anatin'izay etapy anankiefatra izay ka mbola misy io bruit io dia ity ny solution anankiray fahadimy. Vérifiez le prisenao hoe misy prise terre ve dia connecté ihany koa ve izy io sa hoe lamody fotsiny any amin'ny rindrina eny, fa tokony ho jerenao hoe tonga any amin'ny terre tsara lay fahatelo. Raha ohatra anao hoe efa milamina daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo kanefa mbola misy ny bruit dia hoy hoe tokony ho solonao lay micro ampiasainao na lay instrument. Ny fomba hitestenao an'izany soloy fotsiny le izy tsoay dia mangala micro hafa testena, na ohatra hoe manao prise na gitara ianao dia tsoay dia ovay amina gitara anankiray hafa dia ho hitanao fa mety avy amin'ilay fitaovana mihitsy le izy. Raha ohatra kosa nefa ka efa vita ny prise dia rehefa mihaino azy ianao vao heninao hoe tena misy bruit ity piste ity dia inona ny zavatra tokony atao? Araho eto amin'ny page izay fa hivoaka tsy ho ela. Ao anatin'izany nefa dia manasa anao hanaraka ny page ao amin'ny YouTube, apetraka ao ambany ao ny lien fa misy zavatra vaovao mahafinaritra be ao. Mandra-piona.